Dia misaotra ny tompo lehibe indray tsika tamin'ity androany ity fa novoriany eto amin'ny fahiratan-tsaina, ny fahazava-tsaina, salama tsara, mbola afaka indray ifampahery amin'ny samy malagasy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ndaontsika hanantona ny tompo amin'ny toe-panahy feno fisaorana fa mendrika an'izany izy. Matetika ny fisaorana dia adino satria variana. Androany manasa antsika indray ny tenin'Andriamanitra hisaotra amin'ny zavatra rehetra. Ndao atomboka izany amin'ny fisaorana ny tompo amin'ny fitiavany atsika. Ny fisaorana dia fahatsapana ka amin'izao andro farany izao tena efa tokony ho fahatsapana ao anatin'ny malagasy rehetra mihitsy izany hoe fisaorana ny tompo izany. Tsy vitantsika eto ny misaotra amin'ireo zavatra rehetra niseho tamin'ny fiainantsika, fa ndaontsika iray saina hisaotra noho ny fitiavany, satria tena tsapantsika mihitsy izany fitiavany lehibe tsy takatry ny saina izany, ny fitadiavany atsika isan'andro san'andro mba hoentiny any amin'ny voninahitsika dia ndao hisaotra azy. Misaotra ny tompontsika mifona ao atsika, fa raha ny toetratsika sy ny toe-panahy dia tsy mendrika no amin'izao fiainana izao tsika, fa noho ny fifonany, noho ny faharetapony, ny fitiavany dia ndretondray tsika novoriany hoe ndao hifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha mbola nisy nanadino tamin'ity androany ity dia asan-drato ny fisaorana ny tompo fa tsara izy. Misaotra anao koa ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao tsy mahafoy ny fiarahana. Zava-dehibe izao satria fanehoana ny fankatiavana eo amin'ny samy zanak'Andriamanitra. Didin'ny tompontsika mba hifankatia izao fomba anankiray hoentintsika maneho an'izany fankatiavana izany. Ka mankasitraka indrindra amin'ny tsy fahafoizanao ny fiarahana eto amin'izao fotoana izao. Mirary anao zay mba ho fenony ny tompo ny fanahy masina ianao, fa zany mihitsy izao ny tena ilaitsika, ny toerany fanahy masina amin'ny malagasy tsirairay avy. Mila mitandrina ny malagasy fa misokomiadana ny fitezan'ity izao tontolo izao ity. Ndaontsika handray ohatra anankiray fotsiny amin'ny resaka ora. Ny adiny iray hatramin'izay dia adiny iray. Ny adiny iray amin'izao fotoana izao ohatra ny 10 minitra. Nasisika tsikelikely ny sokomiadana tao amin'ny fisainantsika, tamin'ny fiainantsika rehetra, fa miazakazaka izao ny fiainana. Dia hoentintsika izany handray fampianarana fa ohatra izany no fiasan'ity izao tontolo izao ity eo amin'ny fiainantsika. Asisiny moramora ny fitiavam-bola, asisiny moramora ny fitiavana voninahitra, asisiny tsikelikely ny fitiavana fankalazana fety, asisiny tsikelikely ny fitiavana ny famirapiratana ity izao tontolo izao ity. Ka te hanan-javatra foana, te hividy zavatra foana, te hisakafo be, te hanana fitafiana vaovao foana, te hanana an'izao rehetra izao foana. Mila mitandrina ny zanak'Andriamanitra fa misoko tsikelikely ohatr'izany fitiavana n'izao tontolo izao dia lasa mifikitra eto na dia mpianatra Jesosy ary. Ka izany no ilatsika ny fangatahana ny fanahy masina mba hampianatra antsika ny zavatra rehetra, mba hampatsiahy ny tenin'i Jesosy. Rehefa mitoetra atao amintsika ny fanahy masina dia manana ny vokatry ny fanahintsika, ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, famoram-panahy, fahatsarana, ny finoana, ny fahalemem-panahy ary ny fahononam-po. Izany no mitarika antsika isan'andro san'andro dia maharesy ny fampianaran'ity izao tontolo izao ity. Ka alohan'ny ianarantsika ny tenin'Andriamanitra indray amin'ity androany ity dia ndaontsika angataka amin'ny tompo mba hampitoerany ny fanahy masina mandrakizay atao amintsika. Izany izao ny tena tokony ho adiny vahoaka malagasy izany. Ny toerany fanahy masina mandrakizay. Ahoana ny azahoana ny fanahy masina hitoetra atao amintsika mandrakizay. Ka raha dinidino iray izany raha efa tady nahazo ny fampianaran'ity izao tontolo izao indray dia tonga ny tenin'Andriamanitra androany manasa antsika mba ho angataka amin'ny Jesosy mba hampitoerany ny fanahy masina mandrakizay atao amintsika. Ndao petrakantsika eo am-pelantanan'ny tompo ny fianarantsika androany fa mila ny fanatrehantsika, mila ny heriny sy ny fanahy masintsika mba azahoantsika manatanteraka an'izany. Misaotra betsaka Jesosy fa novorianao eto indray ny malagasy amin'ity androany ity hianatra ny teninao. Misaotra betsaka mbola mandefa ny teninao, misaotra betsaka mbola niantso anay tamin'ity androany ity. Misaotra noho ny famindraponao sy ny fitiavanao dia tanteraka izao fampaherezan'ny malagasy
amin'ny alalan'ny teninao izao. Jesosy ndreto zahay hanolo tena ho anao amin'ity androany ity. Tsinitsinina izahay, tsy mahavita inona izahay, osa sy marefo, fa noho ny herinao, noho ny fanahinao masina, dia natsanganao zay dia ndreto indray zahay. Misaotra betsaka manatrika anay eto, misaotra betsaka naniraka ny fanahinao masina mba hampahery anay amin'izao lalan-danitra izao. Tompo, mangataka ny fanatrehanao zahay, na iza na iza ny misy ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao, eto amin'ity zao tontolo izao ity, dia mangataka ny fanatrehanao zahay. Tompo, aritray amin'ny tsirairay avy ny fanahinao masina, feno ny herinao ny malagasy tsirairay avy mba hahazoanay manatanteraka hatramin'ny farany any izao amin'ny fianarana izao. Jesosy, manatreha eto mba ho ny fanatrehanao, mba handresenay, mba tsy hisy ny fanelingelenan'ny devoly sy ny satana amin'ity androany ity, fa ny fanatrehanao no anjaka amin'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Tendreo amin'ny tananao ankavanana ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao, mba tsy hatahotra, tsy hanahy, fa hiankina tanteraka amin'ny herinao, hiankina tanteraka amin'ireo teny fampanantenanao. Tompo, manatreha anay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mila anao zahay, mila ny fanatrehanao zahay, ary miasa amin'ny malagasy tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Ny dera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay no atolotray ny mpanjaka amin'ity androany ity. Amin'ny anaranao no anaovan'ny malagasy rehetra n'izany vavaka izany, tsika rehetra na hoe amen. Androany tsika dia andinika hianatra ireo karazana antso nataon'i Jesosy tamintsika. Andray lesontsika hoe ahoana ny fomba fiantsoan'i Jesosy atsika. Dia manasa ny malagasy mpiray tanindrazana rehetra indray amin'izao fotoana izao, na eto Madagasikara, na ny any ampitan-dranomasina rehetra any, ndaontsika hianatra ny tenin'Andriamanitra. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka, toko 9, andiny 12 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no niseho tamin'izany andro izany. Niakatra tany an-tendrombohitra izy mba hivavaka, sady naharitra ny vavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina. Ary noho ny maraina ny andro dia anantona azy ny mpianany ka nifidianany 12 lahy izay nataony hoe apôstôly. Andiny 17 dia Simona izay nantsoiny koa hoe Petera, sy Andrea rahalahiny, Jakoba sy Jaona, Filipo sy Bartolomeo, Matio sy Tomasy, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona izay atao hoe Zelota, sy Jodasy rahalahiny Jakoba, ary Jodasy Iskariota ilay tonga namadika. Andiny 17. Ary niara-nidina tamin'ireo izy dia nijanona teo akamarenana izy sy ny mpianany maro mba amin'ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema, ary avy tany amoron-dranomasina sy Tiro sy Sidona, izay tonga mba hiaino azy sy hositranina amin'ny aretiny. Ndao andray lesontsika fa Jesosy alohan'ny nifidianan'ny apôstôly dia nivavaka tamin'Andriamanitra izy, nandritra ny alina ozy ny Baiboly. Lesona voalohany zao tsika tafangony eto zao zany dia efa nangatahany Jesosy tamin'Andriamanitra, dia izany no mahatonga antsika eto. Raha misy olona tafaraka aminay amin'ity androany ity manontany hoe fa naninona no naheno an'izao tenin'Andriamanitra izao, fa naninona no tafaraka amin'ny malagasy mpiray tanindrazana mianatra ny tenin'Andriamanitra, dia tokony ho fantatritsika fa Jesosy nifona ao antsika, Jesosy nitaraina tamin'Andriamanitra mba ho tafavory eto tsika. Izany mahatonga hoe ndao hisaotra ny Jesosy, fa raha tsy izy dia tsisy an'izao, tsy tanteraka izao. Raha noho ny adalantsika sy ny fahotantsika sy ny lotontsika feno petipetina ifanahintsika, dia tsy mendrika no hianatra ny tenin'Andriamanitra tsika. Tsy azontsika akory sady tsy fantatsika ny tenin'Andriamanitra. Fa Jesosy efa nandeha mialoha, nivavaka, nitaraina tamin'Andriamanitra, mifona ho antsika. Dia izany no nahatonga antsika toy izao. Misy karazany 3 ny olona nomen'Andriamanitra ny Jesosy anaraka azy, dia ireo nofidiana ho apôstôly, dia ireo mpianatra sy ireo olona marobe ozy ny Baiboly izay tonga hiaino azy sy hositranina amin'ny aretiny. Ndaontsika hametraka fanontaniana fa tonga ny antso androany.
anisan'le nofidiany Jesosy ve tsika mba ho apôstôliny, anisan'ireo mpianany ve tsika, sa anisan'ireo vahoaka marobe tonga hiaino azy sy hositranina ny aretina. Ndao andiny tena fa zao miantso zao Jesosy am'izao fotoana zao. Tena mbola malalaka tsara mihitsy ny fotoana amalitsika azy. Mbola misy olona ve am'izao fotoana zao tsy mahatsapa, tsy maheno fa tonga ny antso androany, mbola maneho ny fitiavana izy, na ho an'ny salama, na ho an'ny marary, na ho an'ireo sahirana, na ho an'ireo manana, na ho an'ny eto Madagasikara, na ny any ampitan-dranomasina, tonga ny antso androany. Efa nangatahany tamin'Andriamanitra tsika mba ho voriana eto, mba hitenenany, mba hifidianany, mba hiantsony atsika. Ndao andiny tena fa sao de mbola manao be marenina ihany tsika. Ndao andiny tena fa sao de mbola miziriziry amin'ny hevitra tsika ihany tsika, fa tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity miantso ny vahoaka malagasy rehetra, naiza tratra daholo hatrany amin'ny bout du monde rehetra any. Miantso, mifidy ny vahoaka malagasy Jesosy amin'izao fotoana izao mba ho tonga ho mpianany isika. Ndao koa hianatra fa i Jodasy Iskariota, izay lay tonga mpamadika ozy ny Baiboly dia natsoiny Jesosy ihany koa. Jesosy nilaza fa tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka izy. Dia niporofony mihitsy eto fa i Jodasy, izay nilazainy fa devoly ary, dia mbola natsony ho isan'ny mpianany ho lasa apôstôly. Misy olona ve tafaraka aminay eto amin'izao fotoana izao mahatsiaro ny tenany fampanota, mamangy azy ny fanahy masina amin'izao fotoana izao ka mampiaiky azy fampanota izy, dia izany olona mpanoto izany indrindra no antsony Jesosy amin'ity androany ity. Tsy avy hitady ny marina Jesosy fa ny mpanota mba hibebaka. Raha misy olona mahatsiaro ny tenany fampanota amin'izao fotoana izao ndao tsika hisaotra ny Tompo fa miantso atsika izy. Amin'izao fotoana izao tsika dia hijery ireo fomba hafa indray ny antsoiny Jesosy karazana olona marobe. Amaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka ihany 7:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no niseho raha nandroso teny an-dalana izy ireo, dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe: Tompo, anaraka anao aho naiza alehanao. Fa hoy Jesosy taminy: ny amboaolo manandavaka ary ny voromanidina eny amin'ny habakabaka manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana ny ametrahany ny lohany. Misy olona enti-po fotsiny izy be sentiment be dia miteny araka ny fomba fisainany, dia manolo tena dia miteny hoe: anaraka anao aho Jesosy naiza alehanao. Jesosy namaly fa ny zanak'olona tsy mba manana ny ametrahany lohany. Misy fotoana be sentiment be tsika matetika dia miteniteny foana, tsy mangataka ny fanahy masina hitarika amin'izay zavatra ho tenenitsika, dia manao ohatran'ity olona nanaraka ny Jesosy ity. Mila fantatra Jesosy. Raha fantatry ny olona Jesosy ka manana ny fanahy masina hitarika azy izy dia tsy miteniteny foana ohatra izany. Jesosy zanak'Andriamanitra mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Mila fantatra ny amin'ny Jesosy alohan'ny hitenenana hoe: anaraka anao naiza alehanao. Ohatra ray hafa koa eo amin'ny 7:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aroa izy tamin'ny anankiray hoe: manaraha fa io kosa izy: Tompoko, aoka aho aloha andeha andevina ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy: aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika manana ny fomba fihevitsitsika amin'ny maha-olona tsika, dia mitady excuse tsika angatahana fotoana amin'ny andidiany Jesosy atsika, dia nenazy eto hoe: aoka aho aloha andeha andevina ny raiko. Zany ny fomba fisainantsika zany manoloana eo amin'ny antsony Jesosy. Fa Jesosy miteny hoe: aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika efa nianatra fa tsy tokony manao discussion amin'ny didiny Jesosy fa ny manatanteraka. Raha ohatra tsy vonona ny anatanteraka tsika dia ahita discussion be da be hoe: ny raiko ve ny maty dia tsy andeha andevina tahaka ny nataon'ity mpanaraka ny Jesosy anankiray ity, fa androany ndao akatony ny tenin'i Jesosy ndao hitoro ny fanjakan'Andriamanitra. Un point c'est tout. Tsy misy resaka na commentaire na fanontaniana ao aorianan'izay. Raha ohatra mbola misy olona manana saina-pitolo amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia anana excuse izy dia andà ny antson'Andriamanitra
amin'ity androany ity. Tsara ny malagasy mangataka fahazava-tsaina amin'ity androany ity andinika an'ireo karazana antso ataon'i Jesosy sy mivaly tenin'ny olona. Antso anankiray koa eo amin'ny 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy koa ny anankiray, tompoko, anaraka anao fa aoko aho aloha andeha hanao veloma ny ao an-tranoko. 120. Fa hoy Jesosy taminy, tsy misy olona mitarika fangady tariana ka mierika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nanana excuse koa ty mpanaraka an' Jesosy anankiray ity fa mbola andeha hanao veloma ny ao an-tranony izy. Zava-dehibe aminy zany ny ankohonany, zava-dehibe aminy ireo mpiray tam-po sy ny ray aman-dreny, dia alohany ny anarahany an' Jesosy dia tsy maintsy mbola andeha hanao veloma izy ametrapetraka tsara amin'ireo ankohonany. Dia hozy Jesosy hoe tsy misy olona mitana angady tariana ka mierika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa tonga ny antson'i Jesosy androany dia tsy tokony hisy malagasy na ray ary anana excuse na maty ny ray na tokony hanao veloman'ny ankohonany, na tokony mbola andeha hitady vola, na tokony mbola andeha hanao konkoro, na tokony mbola andeha hapakabady, na tokony mbola andeha hivarotra tany, na tokony mbola hanao ny zavatra rehetra momba nyity fiainana eto tany ity. Fa tonga ny antson'i Jesosy amin'ity androany ity tsy manana excuse tsika na ny anankiray ary, fa ndao tonga dia hamaly hoe inty aho, irao aho. Misy olona ve tafaraka aminay amin'izao fotoana izao, tonga ny antso dia mbola be excuse be ihany dia hozy Jesosy hoe ho an'ireny olona manana excuse be da be reny dia tsy mendrika ny ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ndao andiny tena fa sao dia mbola manana excuse tsika ka hahatonga tsika tsy ho mendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Karazany anankiray koa ao amin'ny filazantsara araka ny Luka ihany 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy kosa izy, zany rehetra zany dia efa notandremako hatry ny fonom-bola kely. Ary rehefa nandray izany Jesosy dia hoy izy taminy, mbola diso zavatra iray loha ianao amin'ny ny fanananao rehetra ka zarao amin'ny mahantra dia anana tahiry any an-danitra ianao ary avy manaraha. 7:20. Ary rehefa nandray izany raha lehilahy dia nalahelo indrindra fa nanan-karena dia nanan-karena izy. Ohatra anankiray koa, lehilahy anankiray nandany antson'i Jesosy satria nanan-karena izy. Misy olona ve tafaraka aminay amin'ity androany ity mbola mifikitra amin'ny zavatra ananany? Manamboninahitra ve ianao? Manan-javatra be da be ve ianao? Olo malaza ve ianao? Olona manana ny toeranao eo amin'ny fiarahamonina ve ianao? Be diplôma be ve ianao? Manana talenta be ve ianao? Ndao tsika handray lesona fa tia nisy olona anankiray manan-karena dia manan-karena hozy ny Baiboly nalahelo indrindra rehefa hozy Jesosy hoe amin'ny ny fanananao dia omeny mahantra dia manaraha. Tonga tamin'ity lehilahy ity ny antso fa nalaony ny arenany toy izay anana tahirany an-danitra sy andeha anaraka an'i Jesosy. Ndao andiny tena fa sao dia mbola misy zavatra efa asain'i Jesosy avela amin'ny fiainantsika. Inona ny tena mamatotra ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao? Ndao andiny tena, ndao angataka ny fanahy masina hampianatra dia izy ny hampiaika antsika hoe izao mbola mamatotra ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Verimberina foana ny tenin'Andriamanitra momba ny fitiavam-bola, momba ny fitiavan-karena, fitiavam-boninahitra, ny fitiavana ny famirapiratana izao tontolo izao ity, ny fananana zavatra haute gamme, ny faniriana ny zavatra eto amin'ity tany fandalovana ho levona ity, dia tonga ny antson'i Jesosy amin'izao fotoana izao mba hamela ireo zavatra rehetra tsy hahatonga antsika andeha anaraka an'i Jesosy. Ndao tena andiny tena mihitsy androany fa tonga indray miantso ny malagasy rehetra andeha anaraka an'i Jesosy. Ohatra anankiray farany hoenarantsika amin'ity androany ity dia tao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 9:5-20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy izy, izany no lazaiko taminareo fa tsy misy olona mahay manantona raha tsy nomeny raiko azy izany. Hatramin'izay dia maro tamin'ny mpianany no nihemotra ka tsy niara nandeha taminy intsony. Dia hoy Jesosy tamin'ny 12 lahy, ianareo koa va te hiala? 7:20. Ary Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, akany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Hitantsika tokoa fa mbola naverin'ny tenin'Andriamanitra indray fa tsy misy olona mahay manantona an'i Jesosy raha tsy
avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra no manome antsika an Jesosy. Ny fitaraina an Jesosy no mahatonga antsika ohatr'izao. Fa na izany na tsy izany dia misy olona tsy matanty ny fampianarana, misy olona faly fotsiny fanatsoana, fa rehefa mandeha ny andro sy ny fotoana dia toriana ny fahamarinana dia miemotra ihany. Dia reto karazana mpianatra Jesosy reto, averiko indray mandeha indray, karazana mpianatra Jesosy mpanaraka azy, tsy mahazaka ny fahamarinana rehefa toriana ny fahamarinana dia niemotra. Dia hozy ny Baiboly hoe dia maro tamin'ny mpianany no niemotra ka tsy niara-nandeha tamin'ny intsony. Lozy zany. Misy olona tafaraka aminay ve eto amin'ity androany ity ka rehefa toriana ny fahamarinana dia efa tady hiemotra. Mamerina ny antso indray Jesosy androany, mampianatra antsika fa misy mpianatra tsy mahataty ny fahamarinana. Dia tena manontany mihitsy zany Jesosy androany amintsika, mametraka ny question hoe itsika koa ve te hiala. Manontany Jesosy androany, petraka ny fanontaniana, itsika koa ve te hiala. Ndao tsika hangataka ny fanahy masina hampahery atsika, ndao hangataka ny fanahy masina hampianatra atsika, dia mba ilaza tahaka ny Petera koa tsika hoe akany amin'iza moa izahay. Rehefa tsy ao amin'ny Jesosy dia ao amin'ny devoly. Tsapany Petera tsara mihitsy zany. Tsy misy hafa akoatran'ny Jesosy fa rehefa tsy ao amin'ny Jesosy dia ao amin'ny devoly. Tsapany malagasy tsirairay avy ve? Tsapany malagasy manatrika eto ve zany amin'izao fotoana izao? Na iza amin'ity androany ity nandray ny antso ka mamaly hoe inty aho, irao aho, dia ao amin'ny Jesosy zay. Zay rehetra mbola manana excuse ka mandaa izany dia any amin'ny devoly zany. Androany tsisy tian'ny tompo ho any amin'ny devoly ny malagasy dia mbola tonga indray izy miantso, mamerina ny antso fa ny arivony, amanaliny, antso impiry zay tsika nandray ny antso, dia mbola naverina koa androany fa tiantsika hiara ho mpandova aminy amin'ny fiainana mandrakizay. Ndao tsika hianatra androany amaly tahaka nataon'ny Petera hoe tompo akany amin'iza moa izahay, ianao ny manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Izay ny fianarantsika tamin'ity androany ity, ndao apetraka eo ampelantanan'ny tompo zany fa eto koa ny devoly maka zany tenin'Andriamanitra zany ao am-pon'ny olona raha tsy apetrakantsika eo ampelantanan'ny tompo zany teny zany. Misaotra Jesosy nampianatra indray tamin'ity androany ity. Midera sy laza ny voninahitra mandrakizay atolotra ianao, ry mpanjaka ny mpanjaka. Misaotra betsaka mampatsiahy anay, misaotra betsaka niantso anay indray tamin'ity androany ity. Tompo, variana be zay tamin'ity zao tontolo izao ity. Variana amin'ny fiainanay andavanandro dia nadinodino indray ilay antso. Mekoka amin'ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao, manaiky anao. Mekoka amin'ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao, misaotra betsaka mamerina ny antso. Tompo, indreto izahay amaly ny antsonao. Indreto izahay anolo tena mba ho fanatitra velona sitrak'Andriamanitra ho fitaovana ampiasainao. Tena viray mpianatra, mpianatra tsy mamadika, mpianatra tsy miemotra, mpianatra tsy mbola anana excuse be da be mba tsy hamaliana ny antsonao, fa ndreto izay anolo tena ho anao. Tompo, miasa amin'ny tsirairay avy aminay rehetra izay tafaraka eto amin'izao fotoana izao. Jesosy, jereo reto fo mangetaeta hitondra ny valiteny mba ho tena mpianatra, mba ho tazominao eo an-tananao. Jesosy, tsy vitanay zany raha ny fihetsepo dia be da be, fa rehefa mandeha ny andro toriana ny fahamarinana dia tsy mijoro akory ny finoanay. Androany tonga indray ny antso. Jesosy, eo ndreto izay anolo tena ho anao. Miasa aminay, anaovy zava-mahagaga ny tsirairay avy, anaovy zava-mahagaga ny malagasy feno etaeta, ny ho tena mpianatra ao marina, mpianatra tsy mivadika, mpianatra mendrika, ny tena ho mpianatra ao marina. Jesosy, eo kasio ny fiainany tsirairay avy amin'izao fotoana izao. Arotsai ny fanahinao masina, ampiaiky, ampibebaka, irao ny fanahinao masina mba hitoetra mandrakizay aminay tsirairay avy mba ho feno ny vokatry ny fanahy zahay. Jesosy, eo fanirinany anay be da be, fa zay mahatoky fa ianao miasa amin'ny tsirairay avy amin'ity androany ity. Misaotra betsaka niaraka taminay hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Misaotra betsaka ny fitiavanao, tsapanay mihitsy ny fitadiavanao anay. Ary izay koa Jesosy, eo mitady mpamonjy mba maloto ny fiainanay, misy pentipentina ny fiainanay, tsy ara-dalàna ny fiainanay. Midera sy laza ny voninahitra mandrakizay atolotray ny mpanjaka, petraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra, velona sy miasa mandrakizay ny malagasy rehetra
hanonona izany vavaka izany amin'ny anaranao, tsika rehetra na hoe amen. Dia mankasitraka ny malagasy rehetra indray tafaraka aminay tamin'ity androany ity, tsy niova radio ianao, ametraka ny mandra-piaona ny ekipa rehetra fa mbola manantena ny fakahita zahay, ndao tsika hamaly ny antso amin'ity androany ity fa efa akaiky Jesosy.